La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Nitombo iray ny olona vao marina fa mitondra ny tsimikaretina COVID-19 ary nitatra avy amin'ny CCO tamin'ny iray ora atoandro teo ka contact izy io izay teto Antananarivo teny Ambatokaranana ny ampiefatra kosa ireo sitrana. Velotaraina manoloana ny tsy fahatombana ny fizarana ny vatsin-tsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana ny mponina etsy amin'ny fokontany Manjakamiadana. Nogazy ny lehibe ny fokontany sy ny vaomery isan-tokony ny fanampiana tokony ho tsinjaraina amin'ireo mponina marefo ara-pivelomana. Any ivelany any Frantsa, 2,700 no maty tao anatin'ny 420 ora farany. Neny ireo olona marary mafy saingy mbola ambony ny tapa-fatesana. Totika amin'ny resaka fialana tsikelikely amin'ny fiboahana ny any an-toerana amin'izao fotoana izao. Nandinindreo avy hatrany. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo TV ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ambara aminao ety am-piandohana fa isy ny faminambarana izay ho ataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina amin'ity androany ity. Rehefa vonona ny sary dia tonga dia alatsantsika amin'ny vatanay eo any izany fa mialohan izay dia nitombo iray ny olona vao marina fa nitondra ny tsimikaretina COVID-19 raha nitatitra avy amin'ny CCO tamin'ny iray ora atoandro teo. Ka contact izy io izay teto Antananarivo. Miampiefatra kosa ireo sitrana Somatsara. Miantarandrianay. Misy olona ray vaovao nouveau cas zany fotily ary vao marina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus zany 520 taona izy io, 520 taona lehilahy any amin'ny ity zao misy quartier misoritra Ambatokaranana eto Antananarivo. Dia miakatra 220 zany isan'ireo olona izay voatily ary vao marina fa mitondra izany tsimikaretina izany eto Madagasikara amin'ity androandroany ity 121 cas. Nisy efatra ihany koa sitrana Somatsara dia 220 zany no isan'ireo olona mbola ray maso sy mahazo fitsaboana ankehitriny. Araka ny kajy hatramin'ny iray ora atoandro teny amin'ny CCO Ivatio araka izany 2,320 isanjato ny tahapasitranana hatreto eto Madagasikara izay sitrana ny 7,30 tamin'ireo 2,20 voatily ka vao marina fa mitondra ny tsimikaretina. Noho ny fisian'ny tranga vaovao hatrany anefa ilaina ny fanamafisana ny fepetra raisina. Lohantsika ilay tena tsy maintsy hivoaka ny trano indray zany dia aza adinoina aloha voalohany indrindra lay saritava manarona ny vava sy ny orona. Iny zany tena atao voatra ny hoe raha etsena ianao dia alao raha ny vola no adino, tsy izay iny. Iny zany aloha no ataonao voalohany ary le hoe mba le olona mba matanjaka no mandeha mivoaka metsena fa tsy bebe na dadabe ohatra zany fa alao bebe sy dadabe mba hijanona ao an-trano. Ilaina araka izany ny famerana ny fampikasoana, ilaina ihany koa ny fanarahana ireo fepetra rehetra napetraka. Velotaraina manoloana ny tsy fahatombanana ny fizarana ny vatsin-tsinjo ny mponina etsy amin'ny fokontany Manjakamiadana. Nogazany lehibe ny fokontany sy ny vaomera isan-tokony ny fanampiana tokony hozaraina ao amin'ireo mponina marefo raha ny fanazavana sy ny fitarainana avoray. Yves Richard. Nitoy androany ny savorivory tetsy amin'ny fokontany Manjakamiadana taorian'ny tsy fahatombanana ny fizarana ny vatsin-tsinjo avy amin'ny fitondram-panjakana omaly. Nambaran'ireo mponina fa tsy mazava ny fitsinjarana ary tsy niantefa mivantana tamin'izay tokony hisitraka ny fanampiana. Namafisina izy ireo fa nisy ny fanodigodinana ny fanampiana ka ny lehibe ny fokontany sy ny voamery indrindra ny misahana lafiny sosialy no tompon'antoka. Izahay dia nanao lista maro be reto. Le vahoaka tena sahirana marefo ny olona manano tena tsy misy nahazo ny be antitra. Fa ny olona nahazo ny fanampiana dia ny olona manana moto sy manana tomobile. Ny ao amin'ny fianakavian'ny mpiasa ny fokontany sy ny voamera no mahazo daholo. Aiza misy an'izany hoe voamera ianao dia folo kitapo amin'ilay fanampiana no ao an-tranonao. Noho ny nalaiko noho ny takiako nefa le lista misy an'ilay kasehan'ny fanjakana hoe reto aby ny olona mahazo aloha amin'ity première vague ity.
lasa le vomera nitsoka no nitany ny grevy zay a dia nitsongony daholo amin'izay le olona tahorany sy maimay vava hoe ianao mandiana mody fahaterina any an-trano ny anjaranareo. Tsy vao izao no nisy fanodigodonana ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana teny an-toerana. Efa nitrangy izany nandritra ny fitsinjarana ny fanampiana ny draboana tamin'izany fotoana. Isan'ny angatany-poniny eny an-toerana arak'izany ny fanoloana ny lehibe ny fokontany sy ny voamera isan'ny tokony. Fangatahany izay mifandraiky amin'ny tokony hananganany aingana ny loharano ireo mponina. Ny angatanay zany dia olona afaka mifampiresaka aminay voamera sosial mijery madinika malala hoe ty olona ty ny tokony ohatr'izao afaka antaniana tsara tsy manao kolokolo mangarahara zay ny zavatra takinay fa ohatry ny efa tafahoatra loatra le izy dia tsy mety aminay manoratra anarana izy zay dinganiny zareo fotsiny mba niteny zay hoe inona ty zavatra soratany ty kitakita nahazo anay tamin'le voamera sosialy dia zay zany zavatra mampalahelo anay ka tena teneninay tena tsy mety aminay tsony reo olona reo fa tena diso torô loatra le zavatra ataony anay. Ndroso tamin'ny fitakiana manoloana ny fokontany manjaka miadana ny mponina teny an-toerana omaly. Tsy hijanona izany raha tsy misy tatitra mangarahara tamin'ny fitsinjarana ny fanampiana. Ndrohitra nangatam-panazavana tao amin'ny trano fonena ny lehibe ny fokontany ohatra androany ny mponina. Saingy tsy nahatratra ty farany tao amin'ny trano fonenany. Andrasany ary hotaterina eto amin'ny fampalalam-baovao hatrany arak'izany ny toin'izay. Taorian'ny confinement 12 andro tetsy amin'ny fonjana Tamora agadra vao nahiditra amponja 710 amin'ny zato no nataon'ny brigade intervention spéciale fitiliana ny tsimikaretina Covid-19 ny zoma lasa teo. Tanjona ny soroana ny mety ho fiparitany ny valinaretina enivon'ny fonja. Ivry Saratra. Entitra ny fepetra hifehezana ny mety ho fiparitahany Covid-19 amin'ireo toeram-pamonjana maro ho an'ny fonjana Tanimora. Tsy maintsy mandalo fihibohana mandritra ny 12 andro eny an-toeran'ireo olona vao ahiditra amponja. Mialohana andefasana azy amin'ny toerana na ny quartier hitanana azy amponja. Tsy maintsy mandalo fitiliana orian'izay ny voafonjaka ny zoma lasa teo no tontosan'ny fitiliana ho an'ireo gadra miisa 410 mianadahy vao nampidirina amponja ny 13 martsa hatramin'izao. Lehilahy 410 ny vehivavy eo amin'ny 10 dia atao test izy ireo satria efa tapitra ny fiazomana azy tamin'ny fanoboana azy amin'ny toerana manokana ka mila afindra any amin'ny quartier hafa. Hatreto aloha zany dia mbola tsisy le hoe valanaretina coronavirus ato amin'ity fonjabeana Tamora ity. Ny tamin'ny voalohany moa nangatahana dia hoe TDR no atao le hoe test de diagnostic rapide ka nefa dia le PCR zany hoe le prélèvement charge virale no natao zany dia zay zany no sura kokoa zany fa hoe tena hoe misy na tsy misy tafiditra an'izany coronavirus zany aty amin'ny fonjabe aty Tamora. Isorohana ny tsy hiparitahany valinaretina amin'ireo toeram-pamonjana maro no antony tsy maintsy andraisana ny fepetra. Raha mpitso no hivaly ny fitiliana momba izay ka isy ny fandraisana ny tanana manokana ny gadra. Mitondra ny tsimikaretina raha misy ny tranga momba izany. Tanjona hatrany ny hifehezana ny mety ho fiparitahany Covid-19 sy antohana ny fahasalaman'ny voafonja eny an-toerana. Mangataka fampitaovana feno avy amin'ny fitondram-panjakana ireo mpiasan'ny fahasalamana rehetra manerana ny nosy. Namoaka fanambarana ny vondron'ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny alalan'ny syndicat des médecins fonctionnaires de Madagascar. Namafisin'izy ireo tamin'izany fa vonina ny ady amin'ny valinaretina coronavirus izy ireo. Fanampanazavana. Misaotra sy mankahery hatrany itsika namana mpiasan'ny fahasalamana manerana ny nosy. Amin'ny fandraisana andraikitra goavana manoloana izao ady atrehitsika eto amin'ny tany sy ny firenena izao. Ny mpiasan'ny fahasalamana dia mbola vonina hatrany sy aneho ny finiavany hiady amin'ny valanaretina tahaka izay efa natrehany hatr'izay. Manaitra ny fitondram-panjakana satria efa roa zao ny mpiasan'ny fahasalamana voamarina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus ny fanerasera tamin'ireo marary. Manamafy ny fangatahana famatsiana fitaovam-piarovana na ny équipement de protection individuelle epi ampy sy sahaza ary tonga ara-potoana hiatrehana ny ady amin'ny coronavirus.
miantso ny fitondram-panjakana anao latabatra boribory amin'ireo teknisiany mpiasa amin'ny fahasalamana ametrahana ireo lamina sy paikady mahomby ifanazatra momba ny ady amin'ny valanaretana. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia tsy akatra ny sarandalana izay mampitohy any ankifiny amin'ny Nosy-be, Nosy-komba, faly, Tsarabanjana ary Iranja na eo aza ny fisian'ny valanaretina coronavirus. Izay ny tapaka nandrehitra ny fiviren'ireo solitena ny mpitatitra any an-toerana. Michel Aranarjo. Manoloana ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus isan'ireo atahorana ny fifindran'izany amin'ny fitaterana. Any Nosy-be isan'ny fitaterana an-dranomasina ifandraisan'olona maro ny mampitohy any ankifiny amin'ny Nosy-be, Nosy-komba, faly, Tsarabanjana ary Iranja. Hatreto tsy akatra ny sarandalana raha ny fanazavan'ny filoha hevitry ny mpitatitra any an-toerana fa ny isan'ny olona entina no ahena. Izay fagnarahana ahoana atao zany amin'ity transport ty mba afagna zegny le distance 1 mètre ty tsy fanefisefy tsy nampamingaina ny frais tokony satria ny deminegna ny passager ndesiny lakoky araiky na vedety araiky na baky araiky tsy nampamingaina ny frais satria ny zaha le vahoantrindry le vahoaka malagasy zegny izay ato amin'ny transport maritimo. Efa misy ihany koa raha ny fanazavana ny fepetranapetraka entina misoroka ny mety ho fiparitahan'ny valanaretina fanaraka amin'ny fepetranapetraky ny fanjakana. Ampitry ny fivoriana ny any tapaka fa manomboka raha ampitso le afatra omegna ny vahoaka malagasy erany diana ty raha toka andeha hitsaka Nosy-be mitondrasa kasibosy atsika natao elankelagna zegny fipitrahantsika agnatin'ny kokio satria atao atsika zay mbala tsendriky nafody ny président atsika ty amin'ny faty ity atsika mitandriny tegna tsara atsika amin'ity raha ty. Tsahivina ao anatin'ny distrika any Ambanja no misy ny seranantsambony ankifiny ary eo ambanin'ny fiahin'ny APMF sy varavarana idiran'ny voana ao Nosy-be izany. Nisy ny farany herinandro teo ny fivoriana teo amin'ireo mpitatitra amin'ny seranantsambony ankifiny ary vava misy 50 no nozaraina azy ireo tamin'izany. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy mitsaha tombony isan'ny olona voakasiky ny ahitany any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara raha nitatitra izay navoaka ny African Risk Capacity nahitana fiakaran'ny ray hetsy izany raha ampitahina tamin'ny volana febroary teo. Michel Aranarjo. Raha ampitahina tamin'ny atotanisa mikasika ireo olona voakasiky ny ahitany any amin'ny faritra atsimo ny volana febroary sy ny tamin'ny volana martsa teo nahitana fiakarany hatramin'ny ray hetsy mahery izany raha nitatitra navoaka ny African Risk Capacity. Raha toka 724 sy 3 sy 3 hetsy ray tapitrisa izany ny ray hatramin'ny 20 febroary niakatra ho 230 sy 2 sy 7 sy 4 hetsy sy ray tapitrisa izany ny raiky amin'ny 20 hatramin'ny raiky amin'ny 30 martsa teo izany hoe olona 480 sy 780 sy 4 sy ray hetsy no indray tratriny izay na voakasiky izay ahitany izay tao anatin'ny 10 andro Ambovimbeandroy, Beloa, Tsiombe, Betioky ary Toliary faharoa ireo amin'ny ankabeno distrika nahitana betsaka izany raha ity tatitra ity. Vokany mitombo ihany koa ny vola ilaina entina miady amin'izany raha toka mandidina ny 230 tapitrisa dolary izany ny volana febroary tafiakatra hatramin'ny 570 tapitrisa dolary izany ny volana martsa. Raha ity tatitra ity hatrany ny tsy fampin'ny rotsakorana amin'ny ankapobeny no antony mampahiry ny ahitany any amin'ny faritra atsimo. Raha notontanisa 770 milimetatra ny tany rotsakorana tany amin'ireo distrika ahitany betsaka indrindra izany hoe mandina ny 12 sy 300 milimetatra isan'isany. Fotoanan'ny fanomezan-tanana izao ary fotoanan'ny firaisan-kina iarahana miady ny coronavirus io no namafisin'ny fikambanan'ny zanaky faritany Mahajanga teo aloha. Noho izany nanolotra fanampiana ho an'ireo mpitsabo any Mahajanga izy ireo. Miantarandriana. Amin'ny alalan'ny firaisan-kina, fifanohana ny rehetra no ahafahana manamafy ny ady manoloana ny coronavirus hoy ny zanaky ny faritany Mahajanga teo aloha. Ny fanomezan-tanana zao fotoanan'ny firaisan-kina izao hoentintsika miady amin'izay lalatsarotra rehetra
lalovan'ny firenena. Araka izany ho anay manokana zanaky ny faritany Mahajanga teo aloha dia tafita ny afatra, voarainay ny afatra fa kosa manao modely aloha zahay amin'ity androany ity ny amin'izay firaisankina sy fifankatiavana izay. Ity fomba fiasa ity dia eritreretina araka ny voalaza teo ho atao fomba fiasa mihitsy manoloana ny tetika izay rehetra ampandrosoana ny Madagasikara ary koa tohana ho an'ireo fitondram-panjakana ho an'ny fitondram-panjakana raha ohatra ka misy moa ny zavatra tokony iarahana dia vonona trany ny zanaky ny faritany Mahajanga teo aloha. Manoloana io naneho ny fanohanana izy ireo ary nanolotra fanomezana ho an'ny mpitsabo any Mahajanga. Tao anatin'izany ireo arovava sy ny gel désinfectant sy ny maro hafa. Ny tompon'andraikitra Tsokajy moa dia mbola miomana tanteraka amin'ny sanatry izay mety tranga ary ny fanampiana izay nentin'ny fikambanan'ny zanaky Mahajanga ireto moa zany dia tena ilaina be dia be eo amin'ny fiarovana an'ireo mpitsabo ato amin'ny CHU Mahavoky Atsimo izay toerana natao andraisana ireo rehetra izay sanatry tratran'ny otrikaretina coronavirus. Any an-toerana mafisina trany fisorohana ny fiparihan'ny valanaretina ity, maro ireo lamina efa napetraka ary ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena any Frantsa 270 no matin'ny Covid-19 tao anatin'ny 420 ora tany an-toerana. Mbola ambony ny hita fa efa mijery sy miandry ny toromarika mahakasika ny déconfinement ny Frantsay ankehitriny fanadina. Raha ny antotanisa azo farany dia 270 ireo maty ao anatin'ny 420 ora any Frantsa noho ny coronavirus. Mbola ambony tany fahafatesana any an-toerana faniena kosa ireo ahitana soritra-retina. Na eo aza izay toedra raha izany efa mandeha sahady ny resaka déconfinement any Frantsa. Andrasana androany Premier Ministre Frantsay ilaza sy anambara ireo toromarika voalohany mahakasika izany. Raha fanehoan-kevitra ireo manam-pahaizana Frantsay dia ilaina maty-paika io resaka déconfinement io izay tokony manomboka ny 12 Mey ho avy zao. No mafisin'izy ireo fa mila mailo tanteraka isorohana ny fianakany valanaretina indray ka mila manaraka ny fepetritra izay efa apetraka ny olom-pirenena tsirairay avy. Tsikaritra ihany koa fa tsy Frantsa irery ihany no miomana amin'ity resaka déconfinement ity ankehitriny. Fa miomana amin'izay ihany koa ireo firenena Europeana ray manontolo fa ihany koa ny firenena sinoa. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrahany ianao nanaraka izany mandro soa sy nadolo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.